ampifilantsandriavana malala no zintsika mionatso zao indray a mifampizara mofinaina miainy ten'andriamanitra ho aminareo zay olombofidy araka mifalahana raha teo zay n'andriamanitra ray amin'ny famasina amin'ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy fahafazandrahany Jesosy Kristy ampitombona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alarobia 12 febroary 2022 imbanjinantsika andro hevitra hoe mampafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina andeha ry havana sy dera sy ankalazan'andriamanitra isika. Mirafy raha-baovao ho an'i Jehova, miraha ho an'i Jehova ary tany rehetra, miraha ho an'i Jehova misaora ny anarany, lazao isan'andro isan'andro famonjeny mahafaly, ambarao amin'ny jetilisa ny voninahiny ary any amin'ny fiainana rehetra ny fahakana taony. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra fitiavanao, nisaotranao zay nitahiry anay, fa no famoram-ponoana toy zao anay. Mankalaza, mideranao zay Tompo, ny amin'izany satria Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tsy toy ianao. Mamelany fahatsoronay nataonay teo anaty ianao, vonoa ny elokay, hafao zahay. Mangataka fananao masina zay, hiasa mahery aty anatinay, andraisinay ny antra anao, amin'ny alala mofinaina ho anay amin'ny tian'io ity. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ity ry havana malala dia hitanao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona. Jaona 10, ny 1:7-2. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Dia naka-vato indray Jiosy hitoraka azy. Jesosy namala azy hoe maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'iray, koa ny asa manahoana amin'ireny moa no hitorohanareo vato ahy. Ny Jiosy namala azy hoe tsy asa tsara ny hitorahana vato anao, fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao,
nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namalazy hoe tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe hoy izao Andriamanitra ianareo. Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany natao hoe Andriamanitra araka sotra mahasatsy azy foanana, moa izay no asiany raika ny rahana ho amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy izao zanak'Andriamanitra aho. Raha tsy nanao ny asany raiko aho dia aza mino aho, fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy mino ahy azy ianareo dia mino ny asa. Mbo fantatra ireo sy ekenareo fa ny ray no atao amiko ary zaho amin'ny ray. Teny tady hisambotra azy indray Jiosy fa nandositra azy izy. Dia lasa nakany an-dafiny Jordany indray Jesosy ho any amin'ilay tany nanaovany Jaona Batisa voalohany ka nitoetra tany izy. Ary maro nakeo aminy ka nanao hoe Jaona tsy mba nanao famantarana, nefa izy rehetra nolazainy amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa, ary maro ny nino azy teo. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay tonga anasitrana anao. No finaina vakina tamintsika teo, Jaona 7:2-7. Soratra masina mampahariary ny zavatra mety hitranga rehefa miseho ny fahamarinana momba an Jesosy amin'ny asan'Andriamanitra. Ny zavatra hiteto fanolena an Jesosy. Zany riavana zavatra hiteto fanolena an Jesosy. Rehefa nandre ny fahamarinana momba Jesosy reto vahoaka dia mitady toraka azy, nitondra fanazavana indray Jesosy, kanefa nefara tamin'ny fikasana hisambotra azy zany. Tsy zakany sofiny olona, tsy manaiky ondron Jesosy ny meno azy. O Jesosy, ny ondriko mihaino feoko. Tsy manaiky an Jesosy amin'ny Andriamanitra izy reto, na dia tao mpanaradia ihany aza. Te hisitraka fotsiny ireo asa tsara ilainy nofy izy, fa lavitra azy ny finoana. Samy fanolena an Jesosy. Fa ny faharoeto izao, fanehoana maizy azy an Jesosy Kristy. Zany ndray riavana ny miharihary eto. Fanehoana maizy azy an Jesosy Kristy. Nambaran Jesosy fa na tsy heno azy aza ireo, ny asa nataony kosa dia tokony hafantarany an Jesosy. Zanak'Andriamanitra tokoa Jesosy, koa ireo asa rehetra nataony dia manampirofo zany avokoa. Tena misy dia tanan'Andriamanitra ray mandrakariva ny asa magaga nataony Jesosy, mba halalany olona ny maizy azy. Fomba iray amantarana fa avy amin'Andriamanitra ny asa magaga iray dia ny fisandratany Jesosy Kristy ao anatin'izany, ka ampitombo ny fahalalan'ny olona azy, fa tsy ny anaran'ny olona na fiangonana. Zava-dehibe zany riavana ny amin'izany ambary zany. Fa ny havatra fahatelo eto, ny amin'izay tokony atao dia ny finoanan Jesosy, ny finoanan Jesosy. Rehefa nandafatratra tamin'ny fomba rehetra ny Jiosy dia lasa nakany Jordany Jesosy. Ny fanohitra ny zavatra nisy, nihinan Jesosy ny olona noho ny fanambarana, ary tsy misy famantarana. Aza miary fahagagana na famantarana voahiny. Ny tenin'Andriamanitra riavana ny fototra tsara indrindra ny renina ny finoana, ampitomboany fahalalana ny soratra masina, fa hitanao ny asan'Andriamanitra ka ny ekenao sy nonao an Jesosy Kristy. Raiso zany riavana, ho finoana ho anao, ho fampiherezana ho anao. Tenin'Andriamanitra eny ny voninahitra. Amen. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao no ny mofinaina ny menao anay izay mampihariary ny zavatra mety hitranga rehefa miseho ny fahamarina momba an Jesosy amin'ny asan'Andriamanitra. Ao ny fanoliana an Jesosy, tao ny fanehoana ny maizy azy, ary eo koa ny finoana azy. Tompo, vavaka aminao izay amin'ny ankorana kristianina tsiraray, mba naiky ny fitoranao Andriamanitra ao amin'ny fiainany, ka azona ny famonjena sy ainany didinao Andriamanitra soa azy. Tompo, sitrahan'ireo marary ka omenao fanantenana ho amin'ny fanasitranana. Mpanasitrana maindrindry ianao, koa atoany ny asa fitsaboana. Tompo, ampireo azo manjo, ary ivanjeo mareo sikolona ary ireo sahirana, tsinjovanareo tsaboana. Tao ny fiazakazanay amin'ny tiany ity indray. Koa tanterao Tompo izay mahasoa ny mpanomponao tsiraray, ny asa fananao masina, dia avodiko ny fierinenay. Mivavakay, dia ataonay aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy, mpanasitrana anay, izay efa nampiombona anay hivavaka manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Mihona an'io izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay,
ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafany amin'ny ratsy fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana riavana nitsodrana totranao aminaran'i Jesosy Kristy. Engane Jesosy Kristy tombontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nome antsika fampinoana marak'izay sy fanantenana tsara amin'ny lalan'ny fahasoavana. Ampionana ny fonareo ary ampaheranareo anao izay tsara rehetra na amin'ny asa na amin'ny teny. Amen. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.